fazavua kazambambalaina fatsifankajame sayuvanuna namini ariva namini araina mama fazavua timizanuna matukiare isiamuara uwanawane matukiare isiamuara uwanawane. Ifaly miarahaba antsika rehetra ny tenako ary manonona ny fiadanan'ny tompo aho ho anao sy ny ankohonanao. Eto aho voatendrin'i Jesosy hanambara ny hafatsiny amintsika rehetra, ka amin'ny anaran'i Jesosy no hanambarako sy hitondrako ny hafatsiny, satria Jesosy manana izay holazaina, manana izay teny holazaina amintsika tsirairay avy. Ka alohany hanambarako ny hafatsiny hiara hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro rainay, be fitiavana ianao rainay amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra anao Andriamanitro, nanomezanao anay fofinaina, nanomezanao anay hery, nanomezanao anay tombonandro sy fotoana. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao sy ny famelan-keloky, ary misaotra ny anaranao masina ary mankasitraky ny fitiavanao izahay. Ka eto Jesosy raha hanambara ny hafatsinao amin'ny reto namako sy rahavaviko rehetra Tompo. Tenjeo ny vavako ary tenjeo ny lelako, ahiteny sy hanambara izay tianao holazaina aminay tsirairay avy. Ka aoka anao Jesosy roy iteny fa tsy izaho roy iteny, fa ianao Jesosy roy iteny aminay, satria anao manana izay tokony holazainao aminay tsirairay avy Tompo. Ary mpanompo tsy mahasoa Tompo, ary mpanonta betsaka ny ratsy nataoko. Ifonako aminao izany Tompo amin'izao fotoana izao, alohany hanambarako ny hafatsinao amin'ny reto rahavaviko sy ho an'ny namako rehetra, ary maminjafo koa ny zanak'olombelona rehetra Jesosy eo, maminjafo aminay. Misaotra Jesosy malalo, haleloia, amen. Ny teny izay entiko hambara aminareo, entiko hambara aminareo dia ao amin'ny bokyny Korintiana. Korintiana voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo. Korintiana voalohany tokony fahatelo ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo. Mialatsiny aho fa andiny ray ihany ny teny, andiny ray ihany ny teny, fa na dia andiny ray aza zany hoe maro no zavatra azotsika raisina amin'ny teny andiny ray. Mialatsiny. Vakiko ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana voalohany tokony fahatelo ambin'ny folo, andiny fahatelo ambin'ny folo. Dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Amen. Andininy ray ihany ho aho ny teny ato, fa maro no zavatra azotsika raisina ary zavatra tian'i Jesosy lazaina amintsika, ny mba hananantsika finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Izao sy ianao tian'i Jesosy mba hanana raha telo reto. Amen. Araky ny hoe voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato, hoe ireto telo reto no mitoetra: finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Ino ma hoe natao hoe finoana? Ijery teny tsika nazava azy hoe ny finoana. Ijery teny ao amin'ny bokin'ny Hebreo tokony faha 12, andininy voalohany ka hatramin'ny faha-4. Dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy: filazana tantara mampiseho ny hery ny finoana sy ny valiny. Ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, maneho ny zavatra tsy hita, fa izany no nahatsara laza ny taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra niseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny ainy, noho ny an'ny Kaina. Ka izany no nanambara azy fa marina, satria Andriamanitra no nanambarany amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola niteny hany. Amen.
manazava azy tokoa hoe manazava ny finoana ny soratra masina ato amin'ny Hebreo. Azonao tohiza hatramin'ny farany famakiana Hebreo tokony 1:10 fa manazava hoe ino no atao hoe ny finoana. Ny finoana hoe dia ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina, zavatra antenaina. Ino hoe no inoantsika an Jesosy? Jesosy tsy hitantsika maso. Jesosy tsy tamin'ny andro taloha zany nisy ty nahita Jesosy ary nahita ty raha nataony. Kanefa nimbonisy ihany ty olo hoe tsy nino an Jesosy. Nahitako hoe ty fahagagana, nahitako hoe ty raha nataony ny fampisehoana, kanefa mbonisy ihany tsy nino an Jesosy. Voasanjako matsika afara atao ka hino an Jesosy tsika tsy mahita ty maso. Fa amin'ny raha zay nataony, hoe no inoatsika azy amin'ny alalany hoe soratra masina mitantara an Jesosy amin'ny zavatsy nataony, izay no inoatsika azy. Fanehoana ny zavatra tsy hita maso. Amen. Tsy hitatsika maso Jesosy fe naneho ary mitantara ao anatin'ny Baiboly ao. Izay no inoatsika azy fa misy tokoa Jesosy. Ary mpanasitrana Jesosy. Ny finoana hoe no ahafantaratsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana ny zavatra, no nanaovana izao zavatra hita izao. Amen. Finoana no ahafantaratsika fa Andriamanitra nanao izao tontolo izao. Hitatsika amin'izany hoe finoana zany inoantsika an'Andriamanitra fa nanao zavatra to, zao zavatra rehetra izao. Fe kanefa amin'izao fotoana zao mbo misy ty tsy mino an'Andriamanitra. Hoe misy aia Andriamanitra zao, aia tahitanareo Andriamanitra. Mbo misy ty olo manahaka an'izany hoe aia tahitanareo Andriamanitra zao, ny hitanareo baka aia Andriamanitra zao inoanareo. Kanefa Andriamanitra namory zao rehetra izao. Hoe ary amin'ny alalan'ny teniny, ny teny izy hoe misia ny tany, misia ny lanitra, tonga de nisy. Ka zay zany nahatonga atsika nino azy satria mahagaga izy amin'ny alalan'ny teniny. Ao amin'ny Baiboly mitantara azy no inoatsika azy. Fa raha tsy nisy io Baiboly io na tsy nisy Jesosy io, tsy ho nino azy tsika hoe Jesosy ho zao. Fa ny teniny ao anatin'ny Baiboly no inoatsika azy ary amin'ny zavatra rehetra zay nataony no inoatsika azy. Amen. Ka tsika zany mba tokony hanana finoana. Fa zay no volanin'ny soratra masina hoe ny finoanao i Jesosy no mahavoavondry anao. Rehefa mino ia hoe mino an Jesosy tokoa aho de minoa. Mino ia hoe mino fa Jesosy mpanafaka de mino anao. Ho afaka tokoa ianao, fa ny finoanao ino mahavoavondry anao. Amen. Faharoa, ny fanantenana. Hoe fanantenana mbo anatin'ny Hebreo ato avao hoe 9:1, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Maneho ny zavatra tsy hita maso. Manantena ia hoe mino an Jesosy fa mpanafaka, ary manantena azy koa ia fa hanafaka anao izy. Izay no atao hoe fanantenana. Manantena aho fa tsy maintsy ho afaka fanadina. Manantena aho fa tsy maintsy ho afaka arediko toy. Manantena aho tsika manako hoe miasa. Miasa tsika nanikio hoe manantena aho fa tsy maintsy mahazo karama faravola. Satria ia miasa. Rehefa mino an Jesosy koa ia manantena fa tsy maintsy hanafaka anao i. Fa ny inoatsika azy zany hoe Jesosy mpanafaka, Jesosy mahagaga, Jesosy mahavoavondry, izay ny inoatsika azy. Ary mila manantena koa ia amin'izay zavatra hoe na olana na arety amin'ny fiainanao eo, manantena ny Jehova, manantena ny Jesosy. Fa mpanafaka fa zay no inoatsika azy hoe mpanafaka, ka manantena azy. Miasa tsika manantena karama faravola satria tsika miasa. Mamonjy dokotera tsika manome fanafody, manantena fa ho sitrany aretinao satria nanome dokotera ny fanafody. Fa raha ohatsy dokotera iny tsy nanomena fanafody, mety tsy hanantena hoe ho salama, fa hoe fanomezany fanafody iny de manantena fa ho salama, ary tsy maintsy ho haninao fanafody iny mba hahasalamanao. Ary manantena fahasalamana koa ia rehefa mitelo le misakafo le fanafody. De tahaka izany koa Jesosy amin'ny fanompoatsika azy ary amin'ny finoatsika azy mitoko hanana fanantenana amin'ny zavatra rehetra.
Mila manantena atsika hatramin'ny farany, fa tsy hoe hanantena hoe afa kelikely kokoa efa mihematsy, fa mila manantena hatramin'ny farany. Fa izay nahatonga hoe ny finoatsika azy hoe mahagaga Jesosy, tsy hitantsika maso io kanefa inoatsika. Ka mila fanantenana koa atsika, fa ny fanantenana hoe ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina maneho ny zavatra tsy hita maso. Fanantenana zany hoe maneho ny zavatra tsy hita maso. Manantena ia nja tsy hitanao maso zany Jesosy, ary manantena ia nja tsy hitanao maso. Manaraka hoe tsika miasa hoe karama faravola, tsy hitanao maso ny hoe aia jala zao, fa hoe aia ty karamanao, fa amile mpampiasanao any ny karamanao, fe manantena fa tsy maintsy ho azonao faravola. De tahaka izany koa ny finoatsika ny Jesosy, mila fanantenana foana atsika amin'ny fiainatsika, mila manantena azy. Tsy mila manantena olo tsika hoe antenaiko ihany, fa ho zao antenaiko ny ray aman-dreniko. Marina zany fa mitsy manantena ty ray aman-drenitsika, fa mila fanantenana amin'ny Jesosy tsika, fa Jesosy no vahaolana. Amen. Fahatelo farany de fitiavana. Fitiavana, fa ny fitiavana hoe no lehibe indrindra amin'ireo. Misy didy 10 nomen'Andriamanitra atsika. Misoratra koa ny fitiavana. Ka io fitiavana io zany, rehefa tsika manana fitiavana, ny fitiavana de mitambatsy ao iaby ny didy 10 zay nomen'Andriamanitra atsika, de mitambatsy ao anatin'ny fitiava io ao. Ao anatin'ny fitiava io ao zany ahitantsika ny didy 10 rehetra. Ny didy 10 zay nomen'Andriamanitra atsika, de ao amin'ny fitiava io ao zany no misy ny didy 10. Hoe tiavy namanao tahaka ny tenanao, manaja ray sy ny reninao, fa fitiavana zany. Aza mangalatra, fa fitiavana zany. Hoe tsy mangalatsy ratsy anao ia, fa fitiavana zany. Izay miantsana, fa fitiavana zany. Aza mandainga, aza mavandivandy, fa fitiavana zany. Hoe ao anatin'ny fitiavana io ao zany, ao mifono ao iaby ny didy 10 izay nomen'Andriamanitra atsika. Ka aoka tsika mba samby hanana fitiavana, fa ny fitiavana hoe no didy lehibe indrindra. Tiavo ny namanao ary tahaka ny tenanao i Jesosy. Ka androany Jesosy zany miangavy antsika ary mitena antsika mba hanana raha telo reo: finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa zay no takina amintsika tsirairay avy, na izavy na ianao zay. Satria tsy tsara raha ohatsy tsika tsy mino hoe tsy mino. Manjay an Jesosy avao hoe kanefa tsy mino, ino ty antony? Manjay an Jesosy kanefa tsy manantena, ka ino ty antony? Manjay an Jesosy kanefa tsy mana fitiavana. Fa ny olo izay mandray an Jesosy tompo sy ho mpamonjiny mila manana finoana sy fanantenana ary ny fitiavana. Amen. Manjay an Jesosy tsika kanefa mbo tsy mana fitiavana, fa tokony hanana tsika ny fitiavana sy ny fanantenana. De misaotra antsika rehetra ary misaotra an'Andriamanitra amin'izay hafatsy izay nampitany amintsika tsirairay avy. Mino aho fa misy ho anjara azonao raisina amin'ny teny andinin'ny ray. Andinin'ny ray ny teny fe mino aho fa misy zay tokony azonao raisinao. De voninahitra ao Jesosy irery ihany, de tahin'Andriamanitra tsirairay avy tsika. Hiara hivavaky tsika hamaranako ny efampizarana ny tenin'Andriamanitra. Jesosy io misaotra anao izahay fa nomenao teny sakafo ho anay ary teny fampaherezana. Ary misaotra anao koa amin'ny fitiavanao anay, nananatra anay anao Tompo, tsy tapaky isan'andro isan'ora. Ary androany koa ianao mbo mananatra anay mba hanananay fitiavana sy finoana ary fanantenana. Misaotra Jesosy malalo, misaotra anao amin'izany fitiavana zany. Ka aoka zay teny nomenao anay amin'ity andro androany zao, atavo mitoetra ao anatin'ny fonay Jesosy io. Atavo ho saintsainay ary ho ankatoavinay, mba tsy ho mpino-piaino na mpijana mpanaraky mpamaky teny izay, fa atavo mpino-pakato sy mpanatanteraka ny teninao Jesosy izahay. Fa ny teninao ena zay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny rehetra. Ka aoka Jesosy zay teny nomenao anay amin'ity androandroany zao, mba tsy hisy ho very na de ray akory aza, fa samby handray izahay Tompo ary hankato.
tamin'ny anaranao Jesosy no isaoranay. Misaotra anao fa mbola afaky ny haino, misaotra anao fa mbola afaky ny antso ny anaranao koa izahay, ary misaotra anao koa fa mbo nomenao izao fotoana izao nanjenesanay ny teninao. Misaotra Jesosy malalo amin'ny zava-tsara rehetra. Mino ao Tompo fa tsy hamelanay ireranao, ary mino anao koa izahay fa hanafaka anay anao amin'izay olana sy problemy eo amin'ny fiainanay. Dia voninahitsy ny anaranao irery an Jesosy io. Haleloia, amen. Mankasitraka antsika rehetra dia tahin'i Jesosy.